ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy mifedanana avy aminay ankehitriny sy taloha aro avy a dia avy amin'ny Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Amen. Ivavaka sika. Sotranao zay raha eo afaka miara mankalazanao miaraka amin'ireo fiangonana manerana izao tontolo izao sy ireo mino maneran-tany amin'ny niakarany zanakao amboninahitra dia niakarany anan-danitra zay tsaroana indrindra amin'ity alakamisy 17 Mey 2022 ity. Koa mihaino teninao indray zay mba hafanay mioby sy mideranao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Dia mitenena anao tompo fa voninkenanao zay vahoakanao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 9 ka tamin'ny firaika amby folo ravana no anjara mofinainao antsika amin'ity andro alakamisy 17 Mey 2022 ity na ny andro niakarany zany. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9 ka tamin'ny firaika amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa zay tafangana teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampidinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa ho kosa izy taminy, tsy anareo no alala ny andro na ny fotoana zay efa notendreny iray amin'ny fahefany ihany, fa azo heranareo amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy irany Jodia, Samary ary hatramin'ny farany tany. Ary efa nilaza zany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy, ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo nisorolahy teo anilany ny akanjo fotsy zay nanao hoe, ry lehilahy Galileana, nahoana mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy zay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ao an-danitra. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Iavana malala zava-dehibe ity niakaran'i Jesosy Kristy anan-danitra ity. Ny niakarany anan-danitra mantsy dia profo fa tsy voafeny toerana sy ny fotoana intsony Jesosy, fa manerana izao rehetra izao ny fanapahany ary efa voalazana teo zany fa efa nomena azy ny fahefana rehetra anan-danitra sy ety an-tany. Izy raha teo dia fa nanome tokony mpianatra hoe zay mino azy dia hanao asa lehibe amin'ny anarany, satria nahoana izy makeo ankavanan'Andriamanitra raitsi-to ary miteneny hoe afaka mangataka amin'ny anarako nareo ary na inona inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Ry havana, zava-dehibe ny nidiran'i Jesosy Kristy anan-danitra sy ny virenany indray io kavanan'Andriamanitra raitsi-to, satria afatsika manao asa ho vavolombelon'i Kristy amin'ny sehatra rehetra sy hananantsika andraikitra sy hananantsika fahavelomana. Eto dia lazainy mihitsy fa azo hery anareo amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema, erany Jodia, Samary ary hatramin'ny farany tany. Azo hery anareo amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo. Paoly apôstôly dia vakivava mihitsy hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy ozy sika fa fanahy mahery, fitiavana sy famonoana teny. Ny raha faneva 15 taona ny efitsikema dia mahafinaritra be ny fomba ilazana azy. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy ozy sika fa be fitiavana, mafy etendry. Zany ry havana no vokatry ny fiasan'ny fanamasina ao amiko sy ao aminao. Lasa manan-kira aminao ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy resy tosika ny zava-miseho eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao, fa ho feno fitiavana hatrany. Andrina koa mafitaina anao ka tsy andevony zavatra na inona na inona. Fanamasina ry havana no afatsika manatantehaka ny vavolombelon'ny tompo
amin'ny sehatra rehetra zay misy atsika. Koa angatao mandrakariva ny fanahy masina mba ho anatiko sy ho anatinao, mananatsika hery sy faherezana. Satria zany fanahy masina razanana teo koa dia mampatsiaro antsika ny marina rehetra zay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ary zany fanahy masina razanana teo koa no mitady-dalana antsika ary mahatonga antsika tsy ho diso lalana, fa kasina diso lalana aza dia misy feo entsika mibitsika hoe na eo kavanantsika na eo kaviantsika na eo anlohantsika na eo rentsika manao hoe ity ny lalana ka andiana. Iza moa zany lalana zany ry havana? Dia Jesosy Kristy, lalana tsy fahamarinana ary fiainana. Ny andrasan'Andriamanitra atsika sy andrasan'i Jesosy Kristy eo atsika dia raha ho avy eny amin'ao lanitra izy, mora hita finoana ao am-poko sy ao am-ponao ihany ve izy? Koa manoloana zao toe-javatra izay miatra amintsika tsiray avy zao, aokitsika tena hitoetra tsara amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fa iny Jesosy Kristy zay tsaroantsika izay niakatra anandanitra tamin'ity andro an'ity, ny fahatsiarovana azy, dia mbola hiverina indray, ary hiverina amin'ny fomba tsy tahaka ny natongavany tamin'ilay tonga tetỳ tany izay niafinafina. Zaka raha nisy olona nahita azy, fa ny fiheviany amin'io dia fiheviana amboninahitra, na dia nandefina aza dia hita azy. Ary ny fiheviany amin'io dia mahavelom-bolo, satria izao no lazainy milohan'ny nisarany tamin'ny mpianatra tamin'ilay dinidinika farany tamin'ny mpianatra. Izao no lazainy: andeha amboatra fitoerana anareo, dia ho avy indray ka andeha anareo ho any amiko, ary zay toerako no hitoerana koa. Zany ravana no teny fampanantenana lehibe azoko sy azonao amin'ny fiverenan'i Kristy eny amin'irao lanitra. Ka mba ara-pahatonga an'izay aokontsika hitoetra tsara amin'ny fotoanan'i Kristy. Kristy rahateo efa mivavaka ho asy anao, mba tsy levina ny finoko sy ny vononao, satria izy ny tompon'ny vonontsika sy mpanefa azy. Koa minoany Jesosy tompo dia vonjeny ianao sy ankohonanao ary mitoera tsara ho aminy fa iny Jesosy Kristy zay tsaroantsika niakatra anandanitra iny dia mbola hiverina indray amin'ny fiheviany amboninahitra, ka andray antsika ho any aminy ary zay toerantsika, ary zay toerany no toerantsika koa. Dia fampahirezana lehibe eo antsika zany ka mba azontsika maritra tamin'ny farany, fa zay maritra tamin'ny farany ho vonjeny. Amen. Misaotranao zay raha eo fa tsy avilanao resin'ny toe-javatra miseho izay. Ny hita mantsy dia vetivety any, fa ny tsy hita no marina manakizay. Dia zany teny fampanantenana zay omenao anay rehetra teo zay renay tamin'ny afatra teo, ataovy manahakako am-ponay zany ka tonga anay tsy ekeka foana, fa hitoza hatrany amin'ny fanarananao, ary anavaofa hatrany ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao aseho aminay amin'ny fahavononanay an'olo-tenao anao zany sy asehonay koa amin'ny fanoloran-tena amin'ny fanavozanay ny fanoloran-tena dia ny fahafozanay manao rakitra ny fankalazana anao sy fisaorana anao amin'ny asa maro samihafa zay nataonao ho famonjenanay sy ho fanavotana anay. Dia ampianaro zay tompo akasitraka anao manakariva amin'ny fahafozanay eo anatrehanao sy fandavantananay anananay isan'andro nany. Dia mampianarana hivavaka hoe ainay zay ny an-danitra, masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ity an-tany tahaka ny an-danitra. Mena ny anina sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelana izy meloka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Mitanterahan'ny tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanakary fanahy masina zao raisoa amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana zany todranon'Andriamanitra izay tolotra ao antsika izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana ne hamasinanareo oka samy ho tanteraka avokoa, ka rovany avokoa ny fanahinareo ary ny tenanareo ho tanteraka, ka tsy hanatsiny ny fihevian'i Jesosy Kristy tombontsika, matoky izay ny antso anareo sady izy ihany nanefy izany. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.